Fiadanany tompo amintsika tsirairay avy misaotra anao miaraka aminay ato anatin'ny fandaharana miobi rehefa fotoana toy izao ary manasanao ihany koa miaraka aminay hatramin'ny faran'ny fandaharantsika miarabantsika rehetra dia mino izahay fa feno voninahitra hatrany ny fiainantsika ary manana toe-po tia misaotra an'Andriamanitra foana ninona zavatra mitranga amin'izao fiainana mandalo ety ambonin'ny tany izao. Anomboantsika ny fandaharana avy hatrany ary amin'ity anio ity dia tsara omena vatsy foana ny fanahintsika toy ny nofo izay mila sakafo isan'andro dia tahaka izany ihany koa ny fiainam-panahintsika ka dia noho izany indrindra dia fifaliana ho an'ny ekipan'ny fandaharana miobi ny manasanao anaraka an'ity fanampivavahana anankiray ity. Aminareo ane ny fahasoavana sy ny famindram-po ary fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia ary isaotran'ny tompo isika ka maka ny salamo fahatelo amby zato ny andiny voalohany hatramin'ny fahadimy. Salamo fahatelo amby zato ny andiny voalohany hatramin'ny fahadimy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: misaorana Jehovah ary fanahiko ary zay hita ato anatiko misaorana ny ara-masina. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary aza misy adonao ny fitahiana rehetra, izay mamela ny eloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay minatrana anao tsidina ny andavaka, izay manana famindram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahataranao modindray toy ny andro voromahery. Amen. Vavaka isika feno misaonanao zay rainy amin'ny fitiavanao sy ny indrafonao, indrindra nanomezanao ny famonjena tamin'ny lanon'i Kristy Tompo ka afaka misitraka sy miaina izany zahay. Misaotra afaka miona aminao amin'ny alalan'izao fanompom-pavahana izao, ary indrindra nanomezanao indray volana vaovao ahafahanay miatrika sy miaraka ary miara-mandroso aminao amin'ny fanomanana ny fiazakazahany ety an-tany, indrindra Tompo ny amin'ny fiainanay mandrakizay. Misaotra ihany koa fa tsy mbola sasatra ianao mampianatra anay ny fahamarinana ho fiainanay, mba ianao Kristy mihitsy no fiainanay, ianao no ivelomanay, ianao no antom-pisianay ety amin'ity tany izay fandalovanay ity. Koa dia mitenena sy mampianara anay amin'ny anarao Jesosy Kristy Tompo ilay manakambara aminay. Amen. Amin'ity volana ity ry havana dia resaka momba ny tanora isika, ny amin'ny fiomanana, ny amin'ny fidirana, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny fiomanana, ny amin'ny fidirana tokantrano, izany hoe hitohy ny fampianarana mandritra izay ray volana izay, dia manasa anao zany anaraka izany isaky ny fotoana tahaka izao. Ny anomboantsika azy anio ry havako dia resantsika ny amin'ny hoe ny vady dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ny vady dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Genesis toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo. Genesis toko faharoa ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Izao ny vakiny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe: tsy tsara raha irery raha lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe: tsy tsara irery raha lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Eto amin'ity saotra masina ity dia mitantara ny amin'ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona voalohany. Izany hoe rehefa avy nahary an'izao tontolo izao Andriamanitra dia namorona ny olombelona, ary namorona ny Adama izy. Haintsika tsara fa napetraka Andriamanitra tao amin'ny saha anankiray Adama, izay antsointsika hoe saha Edena. Ary ny nampiavaka azy tao dia nana firaisana, nana fifandraisana tamin'Andriamanitra, ary teo anatrehan'Andriamanitra izy, ka tsy natsiaro banga na inona, fa te hanatsiaro fifaliana, fiadanana, ary indrindra tsy niaina tao anatin'ny fahotana, tsy niaina tao anatin'ny fahotana. Lehilahy roa manko tsy nanota teto an-tany, voalohany dia Adama rehefa mbola tsy lavo tao fahotana, ary faharoa dia Jesosy Kristy. Ary zatra nisy ny havana rehefa napetraka Andriamanitra tao amin'izany saha izany i Adama, dia Jehovah Andriamanitra nahita azy ka niteny hoe: tsy tsara raha irery raha lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy.
iza ny nanomana Andriamanitra, tsy Adama akory ny nangataka hoe fa manina de za rery ny ato anatin'ity sa mafinaritra ity, fa manina de tsy misy namana ato, fa Andriamanitra nahita hoe tsy tsara izy raha irery ka anaovana vady sahaza ho azy, omena vady sahaza ho azy. Eo zany ry havana, matoa zany ianao mbola tsy omeny tompo de mbola tsara ianao raha irery, fa Andriamanitra mahita rehefa tsy tsara ianao raha irery de anomanany, omeny zay da anaovako, izy no manome. Ny vady zany de fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ny dikan'izany de zao, tsy afaka handray izany fanomezana izany ianao raha tsy manana inona firaisana amin'Andriamanitra aloha. Ahoana hahatonga ny olona firaisana amin'Andriamanitra de nanekeny ny amin'ny famonjena zay nataon'Andriamanitra ho azy, araka ny nambara Saolomanina hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao toy izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay tramina azy fa hana fiainana mandrakizay. Dikan'izany de izao, raha nomenanao Jesosy, raha misy fanomezana raha omenanao, inona no tokony ataonao? Raha tokony izy raha omena fanomezana ianao, zatra tena mamaika anao de izao ny andray izany fanomezana zany. Azany zay zao tian'Andriamanitra zao toy izao de nanome fanomezana izy, izy nanomeny ny zanany, nomeny ny zanany, le zanan'ilay tokana nomeny. Ka izay mino azy hoy Saotry Masina de tsy ho very fa hana fiainana maharitra mandrakizay. Ny dikan'izany ny hahatonga ny olona vita fiavahana amin'Andriamanitra de ny fandraisany ilay fanomezana izay nomen'Andriamanitra azy de Jesosy Kristy tompo. Ka raha nandray an' Jesosy marina ny olona, raha tafiditra ao anatin'ny marina Jesosy de vita fihavanana amin'Andriamanitra izy. Ary zay ny avako ny azo fijaliana, lay mitsangana de maneho hoe Jesosy nampihavana ny olona amin'Andriamanitra, lay mitsivalana Jesosy mampihavana ny olona samy olona. Ka rehefa nandray an' Jesosy ny olona de vita fihavana amin'Andriamanitra, ary ny olona vita fihavana amin'Andriamanitra ihany no manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny olona vita fihavanana aminy no manana fifandraisana aminy. Ka arakaraka ny fandraisanao amin'ny tompo zany ny itombonao amin'ny fahalalana sy sitrapony. Inona moa ny ahafahan'ny olona mifandray amin'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Ny vavaka no iresantsika aminy, fa ny teniny no iresahany amintsika, zany hoe mba dialogue fa tsy monologue. Tena misy fifampiresahana, misy relation, communication, misy resaka atao amin'Andriamanitra, tahaka ny Adama eto zay niresaka tamin'Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy ka anaovako vady sahaza ho azy izy. Dikan'izany zany ny fampiarana de izao, ny vady de tsy izay mahataitaitra ny fonao, tsy izay hitanao amin'ny endrika ivelany hoe bôgôsy, bege ozy ny tanora, na hoe ity kosa de lasa micrush araka fiteninareo ankehitriny, fa tsy zany, fa ny vady de fanomezana efa voaoman'Andriamanitra atolony ho anao. Zany hoe Andriamanitra eto no miteny fa tsy tsara irery raha lehilahy de anaovako vady sahaza ho azy izy. Fanontaniana mipetraka zany ho anao zay mandresy ho afatra izao de izao, efa vita fihavana amin'Andriamanitra ve ianao? Zay ny voalohany. Ka ananao fifandraisana aminy mba hamantaranao ny sitrapony ka afantanao ity le vady voatokana ho anahy. Dikan'izany zany tanora, tsy hoe j'ai besoin d'un chéri na d'une chérie, tsy chéri aloha fa voalohany de zao j'ai besoin de Jésus. Jesosy aloha vao bôgôsy, Jesosy aloha vao bôgôsy, zany hoe avy amin'ny Jesosy ny azonao mahazo lay cadeau omeny anao. Zany mihitsy ny ambaran'ny Saotry Masina re amin'jerytsika de zay ny ambarany ao amin'ny ohabolana ry havana, zay no ambarany ao amin'ny ohabolana toko fa 8:10 ny 5:11, ohabolana toko fa 8:10 ny 4:11, de izao no vaky ny ohabolana toko fa 6:10 ny 5:11 io amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompo manao hoe tsaony sy arena no lova avy amin'ny ray fa ny vadendry kosa de avy amin'ny Jehova. Tsaony sy arena no lova avy amin'ny ray fa ny vadendry kosa de avy amin'ny Jehova. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny vady. Ny zavatra ety an-tany ny azo ray aman-dreny omenanao, trano ny arena, fa ny vady kosa de lova tolotr'Andriamanitra ho anao. Ka izay na nanomboantsika ny fampianarana tamin'ity fotoana voalohany ity ny amin'ny hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra ny vady. Ao amin'Andriamanitra ihany zany ny ahalalànao sy ahafantaranao hoe iza lay voatokana ho anao. Ka tsy arak'izay hitanao mety aminao, tsy arak'izay afijerinao maha-olombelonao zay voafetra ihany ny fisainanao, fa araky ny fandraisanao amin'ny tompo ka hamantaranao ny sitrapony, hamantaranao ity ilay voatokana, ilay fanomezana nomen'Andriamanitra ho anao. Amin'ny heriny hanio indray manohy izay fampianarana izay tsika de manasanao hatrany.
n'andriamanitra voninahitra. Amen. Vavaka isika. So anay ianao tompony amin'ny fitarianao anay tamin'ity fotoana ity, ka nampianaranao anay fa avy aminao tokoa ny vady, satria ianao mitefa tsara irera ilay ka hanaovako vady saza ho azy izy. Arovy reny tanora mba tsy ho diso safidy, tsy handeha amin'ny fihetseham-po ihany, fa tena hiaraka aminao ka handray ny fanomezana sarobidy lova ao omenao teny vady. Matoky izahay fa ny fifandraisana aminao irery ihany no amatarana izany haraka ny sitraponao. Dia aminao Jesosy Kristy Tompo mivavahanay toy izany. Amen. Raito itrodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Any Andriamanitra fanantenanany hamenareo fifaliana sy ny fiadarehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Amen. Tonga soa atao anatin'ny fotoana izay andraisantsika ny toriteny amin'ity anio ity. Aza matahotra ianao fa fotoana fohy 10 minitra monja nefa 10 minitra ahafahanao manovo hery indray ary mampitombo ny aim-panahinao ao anatin'ny fiarahana amin'ny Tompo, ao anatin'ny fiatrehana ny ady amin'ny fiainana andavanandro ary indrindra ihany koa ahatonga antsika hanampiadanana foana ny inona zavatra mitranga. Ka dia manasanao anaraka an'ity toriteny ity, kristianina miavao amin'ny fanavaozana ny saina toy ny ahoana izany, fa maninona antsika no mila miavao hatrany ao anatin'izay fiarahana amin'ny Tompo izay. Ndao anaraka avy hatrany an'ity toriteny anankiray ity. Faly manolotra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana miobi eto amin'ny TV Plus Madagasikara izao. Mialohan'ny zavatra rehetra dia andaontsika hivavaka. Raha misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy, noho ny amin'ity fotoan'ity indray izay afany miaino mandray ny hafatra avy amin'ny sitraponao. Ankehitriny Jesosy raha handray ny hafatra avy aminao izay dia ianao nangatahany mba hanome ny fainanao masina, mba afany mahatakatra ny hevitra izay tiany tenin'Andriamanitra teninao ambara. Voninahitra ny eo anao irery ihany ray zanaka fanahy masina. Misaotra Jesosy io. Amen. Ny tenin'Andriamanitra riavana izay angalantsika vatsim-panahy amin'ity alahady anio ity dia araka izay voasoratra amin'ny Romanina toko 12. Romanina toko 12 dia ny andininy voalohany sy ny faharoa ihany, izay mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa amin'izany mangataka aminareo ry rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotra ireo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Araka izany ten'Andriamanitra izany ravana, ny soramandry izay misoratra ery ambony ery dia milaza toy izao hoe: ny fitondran-tena mamendrika ny kristianina. Androana dia tetodika manokana ho antsika kristianina, ho antsika izay efa mpanara-dian'i Kristy izay manaraka an'izao fandarana izao. Araka ny ten'Andriamanitra dia amin'ny andininy voalohany dia hoe: ho atolotra ireo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Mipetraka ary mifanontaniana amin'izao raisy fotoana izao hoe tahaka ny ahoana ary izany. Efa manana an'izany fahamasinana takian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako izany ve za? Efa ankasitran'Andriamanitra tokoa ve ny fiainako, ny fomba fanaoko, ny fomba fieritreretako sa ve hoe mandeha araka izay filanin'ny nofoko fotsiny, izay araka ny tian'ny foko fotsiny, izay sitraky ny foko foana ny ataoko, fa tsy mba misy zavatra ankasitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Raha isika ny ten'Andriamanitra amin'ny Levitikosy toko 7:20, teny andinin'ny faharoa tapany by manao hoe: aoka hozy izy mba ho masina ianareo satria masina aho, Jehovah Andriamanitra reo. Mitaky fahamasinana Jehovah Andriamanitra, mitaky toe-panahy araka an'Andriamanitra dia ny fahamasinana izany. Kaoka isika mba hiezaka mandrakariva hitady fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo ry havana. Ten'Andriamanitra izany. Ten'Andriamanitra izany ny epistily tsy teniko izany fa ten'Andriamanitra izay miantefa amiko sy aminao manana fahamasinana. Eo amin'ny lafim-piainantsika andavanandro, ny fifandraisana amin'ny ankohonana, ny ray aman-dreny, ny zanaka, moa hoe fa tena manana fahamasinana tokoa ve isika sa ve hoe izay
teny potra avy ao am-bavantsika dia tenenina daholo zay rehetra tiantsika atao dia ataontsika daholo any ka na hoe rehefa sendra misy olana misy tebiteby amin'ny fiainantsika dia lasika indraindray manome tsiny an'Andriamanitra hoe zao tokoa ve no ataonao eo amin'ny fiainako nefa za mba manara-tia anao ihany, manana fahamasinana riavana. Eo amin'ny andinin'ny faharoa dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantarana ireo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Amin'ny teny frantsay io teny io dia milaza hoe renouvellement de l'intelligence, renouvellement de la conscience, zany hoe miova vaovao mihitsy ny toe-pontsika, ny toe-panahintsika rehefa ao amin'Andriamanitra isika. Mazava eto ny tiany ten'Andriamanitra ambara. Io dia mitovy amin'ny teny amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 7 teny andininy 7 tapany by manao hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ny olona iray havana raha tsy nateraka indray. Tsy hoe nampitahotra antsika izany ten'Andriamanitra izany fa mazava ny ten'Andriamanitra hoe mila ateraka indray rehefa te hahita ianao ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe rehefa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika dia misy zavatra miova ao. Dia ina ilay miova fa tsy ny toe-po, ny toe-piainantsika, ny fotom-pisainantsika. Izany hoe tsy isika, tsy ianao amin'ny maha enao anao intsony no misaina, tsy ianao amin'ny maha enao anao intsony no mieritreritra, no manao zavatra, fa miezaka mandrakariva atakatra hoe ahafantatra hoe araka an'Andriamanitra ve ity, sitrapon'Andriamanitra ve raha hoe zao zavatra izao no ataoko, raha zao zavatra izao no saintsainiko, raha zao zavatra izao no tiako atao, moa ve araka ny sitrapon'Andriamanitra izany zavatra izany. Ahoana ary ataoko torohevitra anankiray nareo amin'izao fandaran'izao ravana. Za misy mpanompon'Andriamanitra ny teny tamiko hoe rehefa hanao zavatra izy dia ataovy hoe amin'ny anaran'i Jesosy rehefa alohany hanao zavatra anankiray. Ohatra hoe amin'ny anaran'i Jesosy za andeha ary amin'ity toerana ity, amin'ny anaran'i Jesosy hanao an'ity zavatra ity dia fa eo ny saintsika, ny eritreritrsika dia fa hoe manenjika antsika ny eritreritry raha sanatria ho iaho hoe hanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra isika, amin'ny anaran'i Jesosy andeha hangalatra ohatra dia fa eo dia fa manenjika antsika ny saintsika hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra izany sa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Koa ankehitriny ravana aza ataoko sendrasendra fotsiny, aza atao hoe te hanaraka amin'ny fandarana miobi fotsiny amin'ity andro anio ity dia mba manaraka, fa tena fitiavan'Andriamanitra anao no andrenesanao an'izao toriteny izao hoe tsotra ny afatr'Andriamanitra hoe atolory ny tenanao, ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Ampy izay ravana amin'ny fotoana nandehanana tamin'ny tsy fahalalana, tamin'ny tsy fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra fa andaontsika hanolotra ny tenantsika mba tena ho antrakasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva fiainantsika, toe-pontsika, toe-panahintsika mba tena hoe ho lavorary mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainantsika iray manontolo. Dia rehefa tonga eo amin'ny fiainantsika Jesosy dia eo izy tonga hitondra fahasoavana, hitondra fiadanana. Ten'Andriamanitra hoe fiadanana omen'i Jesosy dia tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao fa ilay fiadanana maharitra mandrakizay, ilay fiadanana hafa kely izay tsy azon'izao tontolo izao iraisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo sy Andriamanitra iray no mahafantatra izany. Ny hafatra faharoa dia izao hoe ndaontsika ry havana hiezaka hanova ny fotom-pisainantsika, hanova ny toe-panahintsika mba hoe ahafantarantsika hoe ahoana marina tena sitrapon'Andriamanitra, ina marina tena takian'Andriamanitra, ina mety mahafaly an'io Andriamanitra izay tompontsika io. Tsy vitan'ny herintsika nefa izany ry havana fa andehantsika mandrakariva hangataka ny fanahy fanahy-mahery. Ten'Andriamanitra miteny hoe tsy fanahosana no menantsika fa fanahy mahery sy fitiavana. Dia fanahy mahery no hitarika antsika, io fanahy mahery io no higuide antsika eny amin'izay misy antsika tsirairay avy hamantarantsika hoe mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva ny fiainantsika. Fa izany atao hoe fiainana kristianina dia fiainana mandeha amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Fahafantarantsika mandrakariva hoe inona no mahafaly an'Andriamanitra. Izany ten'Andriamanitra izany indray no vatsim-panao antsika amin'izao andro alahady izao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen.
Dadato Vonjy izay no ahafantarany maro azy izy dia avy ao amin'ny fiangonana protestanta Anosy Manjaka any Kristy dia voalohateny miarabanao tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Faly miaraban'ny fenoery. Mahatonga tonga atao aminay eto dia misy ny vaovao tsara zaraina zany dikan'izay misy ny fotoan-dehibe izay karakarainareo atoato dia eto ianao nilaza aloha voalohany indrindra hoe in'izay fotoana izay roviana ihany koa ny daty voafaritra anatanterahana izay. Eny tompoko, ny fotoana manokana iainan'ny fiangonana isan-taona moa izy ity fa amin'ity taona ity zany dia ny alahady faharoa amin'ny volana Jolay, izany hoe ny taona ny 13 ny volana Jolay no fotoana iombonan'ny taranaka ny fiangonana rehetra eran'ny Madagasikara eny hatrany ampitan-dranomasina aza dia miombona amin'izany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zany isika taranaka ny fiangonana rehetra eny Tanindrazana, eny Anosy Manjaka, Ambotro Manjaka, fiangonana protestanta Anosy Manjaka any Kristy. Manomboka amin'ny firy ny fotoana amin'io 17 ny volana Jolay io dia inona avy ireo fandaminana sy fandaharam-potoana tsara ho fantatry ny maro. Marina tokoa zany. Ny mahazatra antsika dia amin'ny sivy sasany fiangonana ny miditra ary fidirana tokana ihany, fa ny amin'ity taona ity dia ny honon'ny fahamaroan'ny taranaka izay tonga dia mba ahafahantsika rehetra samy mifankafantatra ao anatin'izany fanompoam-pivavahana zany dia naroso amin'ny valo sasany ny fanompoam-pivavahana ny amin'ity taona ity, ary rehefa vita ny fanompoam-pivavahana feno, liturgie feno, dia misy ny fanononana ny taranaka tsirairay avy izay tonga ka mandroso eny amin'ny alitara avokoa ny taranaka rehetra, ary ao aorianan'izay fanompoam-pivavahana izay dia misy ny sakafo izay homanin'ny fiangonana ho an'ny taranaka rehetra izay tonga eny an-tanindrazana. Mazava tsara. Amarana ny Dadato Vonjy azy androany fanetanana antso ihany koa ho an'ny taranaky ny fiangonana protestanta Anosy Manjaka ny Kristy rehetra sy ny mpijery ny tokantrano. Eny havako, ny voalohany indrindra dia isika dia taranaka voafidy, ny fidian'Andriamanitra ho amin'io tanindrazana malalantsika io isika, ka dia entanina isika rehetra fa fotoana manokana isa-taona ny alahady faharoa amin'ny volana Jolay izay fiombonantsika rehetra manome voninahitra an'Andriamanitra mijoro ho vavolombelon'ny tompo ihany koa amin'ny teny sy amin'ny asa izay tanterahantsika eo anivon'ny fiangonana, ka dia entanina avokoa isika rehetra ny zanaka taranaka ny fiangonana rehetra melo-patrana manerana ny nosy, indrindra ny any an-dafin'ny rika ihany koa dia hantsona iombona amin'izany fotoana izany. Mankasitraka ary havako. Eny ary. Dia mirary soa be dia be ho an'ny fiangonana protestanta Anosy Manjaka ny Kristy isika totosa soamantsara an'izay fety ny taranaka ny 17 ny volana Jolay izay, ampatsahivina trano moa fa miditra amin'ny 8 ora sasany maraina ny fanompoam-pivavahana. Andray vahiny afandray isika. Jordan izay no anarana ahafantarany maro azy izy dia avy ao amin'ny Amafa na ny Antoko-pihira Andravoahangy fivavahana efa haintsika rehetra angamba. Tonga sondray ianao tao anatin'ny fandaharana mioby. Sorabetsaka ary miarabanao koa fenoery dia miaraba ny ekipanao rehetrarehetra sy ny mpanaraka ny fandaharana rehetra ny tokantrano any. Ho anatin'izay indrindra ho anatin'ny asa fanompoana izay ataonareo dia misy fotoana lehibe anankiray ho atao atoato ao Antsahamanitra roviana izay fotoana izay dia inona no azo ambara mahakasika an'izay? Io fotoana io moa zany antsa fankalazana no iantsona azy satria mankalaza ny 5 taona ny orenany Amafa amin'ity taona ity, dia mba nanomana an'io fionana indray mandeha tao anatin'ny fotoana maro tsy dia eonana loatra mivoaka eto Antananarivo, isan-kalady mivoaka ihany fa ny eto Antananarivo tsy dia misy firy eo atin'ny eto tanàna. Dia ny antsa izay atao anomboka amin'ny roso sasany dia ny Amafa Ray Manontolo moa zany no isahana ny fampisehoana izay anomezana itoky sahady. Ino moa fomba filazana
mpanao azy hoe manome toko fa dia eny atoerantsika mahita izay ho afitsoky ny amafy eo taorian'izay elaela tsy mba niona na tiany Antsahamanitra na tiany amin'ny kianja malalaka sahala aiza ny toerana afahana manjifa ny tapakila dia ny meloa mino izay fa mbola isy ihany koa amin'ny andro ny izay hoe antsa fankalazana izay dia raha azo lazaina ihany koa ny sarany vao may mety be. Marina tokoa zany ny andron'ny fampisehoana mbola misy ny fivarotana ankaratra ny Antsahamanitra mialohan'izany efa misy ny super musique misy any Andravoahangy fivavahana misy eo amin'ny librairie Antso manomboka amin'ny alatsinainy izao. Mazava tsara. Dia 5 taona nitoriana tamin'ny alalan'ny hira, tamin'ny alalan'ny tononkira izay nanangana fiainam-panahin'olona be dia be hoentanao ary ny olona ho tonga maro amin'io fotoana ao Antsahamanitra io. Marina tokoa zany fotoana izao mba iarahantsika mankalaza izany vanim-potoana naharitra izany ary indrindraindrindra taorinany hoe mba tsy dia nionana firy dia nijetra araka voalazanay teo dia mba entanana tsika rehetra isika rehetra eto tanàna ny manodidina Antananarivo moa zany efa mpiara-miasa daholo rehetra reny efa matotra izay fiaraha-miasa izay eo koa ny mpanao vakansa izay mbola tena ao anatiny tsara mihitsy amin'izany vanim-potoana izany dia entanana daholo tsika rehetra tonga ny Antsahamanitra aza matahotra izay toetrandro any fa io efa fomban'eo rehefa rinina efa zatritsika efa kely sisy dotapitra koa ny rininy miary sady mafana foana rehefa ao anaty fiterana marina mihitsy zay isaorantsika be dia be Jordan avy ao amin'ny mafanany antoko-pihira Andravoahangy fivavahana dia manantena antsika ho tonga maro ny 17 volana Jolay ho avy izao amin'ny rora sasany ao Antsahamanitra ao anatin'izay antsa fankalazana izay. Toizantsika hatrany fandaharana. Tonga soa ato anatin'ny fotoana izay anarahantsika ny fijoroana vavolombelona indray amin'ity anio ity. Rehefa miaraka amin'ny tompo isika dia misy ny ady satria izay miara-mila ny Kristy antsika dia nefa ny ao anatin'ireny ady ireny no manamafy hatrany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raha tsy mamotsitra isika dia ho fijoroana vavolombelona mafy mamy be anangana fiainam-panahin'olona maro ny fandraisenao ao anatin'izay hoe fiarahana amin'Andriamanitra izay. Dia pirofo mahakasika an'izay indrindra no arahantsika miaraka amin'ity mpanompon'Andriamanitra anankiray ity ato anatin'ny témoignage. Fanamerabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana androany mba te hizara témoignage fohy aminao zany amin'ny fiarahako amin'Andriamanitra dia maniry zara mba misy fiainan'olona na dia anankiray aza voakasiky ny tantarako androany. 7 taona lasa zay tamin'izaho afaka baka dia nanana faniriana sy nofinofy izay afatra mbola kely tao anatiko tao dia nianatra teny ivelany zany. Dia nisy opportunité nisokatra tamin'izay fotoana izay. Nisy fianakaviana mahafinaritra izay hoe vonona ny anampy sy karakara tamin'izany fotoana izany. Dia nataony démarche rehetrarehetra. Nanao demande direct teny amin'ilay université izay tokony handray dia accepté. Dia tena faly be mihitsy satria hoe ho tanteraka ihany izany ilay nofinofiko. Dia nilamina iny côté iray iny fa teo amin'ny resaka visa no nisy olana satria refusé ilay izy. Dia tena ontsa be nahita an'ilay passeport hoe refusé ilay izy dia tena gaga sady diso fanantenana be. Dia nitahinako tany tena hoe Jesosy eo za nivavaka za nanompo anao dia fa maninona ny refusé ny anahy. Dia nefa nisy ankizy tany tena ankizy tsy mpino tsy mpivavaka dia nefa accepté ny anjareo. Dia anisan'ny tena nandratra ny foko indrindra nisy mpiara-mivavaka taminay koa tamin'izany fotoana izany niaraka nanao demande tamiko dia accepté ny anazy. Dia tena nalahelo be satria hoy za tena nanatoko tany hoe navahan'Andriamanitra hoe fa maninona no izy accepté dia ny anahy tsy accepté. Tamin'izany fotoana izany mbola kely dia tsy nalala hoe na samy kristianina aza dia samy hafa ny fomba fitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny olona tsirairay. Fa tena nalahelo dia naratra tanteraka ny tany anatiko tany. Dia nanomboka teo tena menatra olona dia niafina tsy nivoaka ny trano intsony dia noesoriko tsy namako daholo intsony ireo olona nalala tamin'izany fotoana izany. Dia
tena nanomboka teo ny fiamorako ara-panahy, dia nanomboka tsy nivavaka intsony tsy nierika izay momban'Andriamanitra intsony, dia nanao fiainan'ny tanora, nanao fiainan'izao tontolo izao tena hoe niaraka tamin'ny namako tany ivelany rehetrarehetra, nanao activité maro samihafa be dia be, dia faly ihany nefa rehefa tapitra izany rehetra izany dia niverina ihany ilay alahelo, niverina ihany ilay ratra, niverina ihany ilay fahadisom-panantenana be dia be avy eo. Dia avy eo nefa ireo namana izay niarahako nanao fiainan'ireo ihany avy eo no nivadika tamiko satria nandratra anazy ireo, namoriporina resaka, nivadika tamiko sy nanaratsy tamiko dia tena niady tamiko mihitsy ny arany. Dia vita izay zavatra izay dia roa taona lasa taty aoriana dia niresaka tamin'ny zokiko dia nisy hira evangelika izay nomeny anahy dia noraisiko fotsiny ilay izy. Dia fotoana elaela tao aorianan'izay dia niditra ao amin'ny efitrano nisy azy nanomboka tsy nahazo aina intsony nanomboka hafahafa be ny tany anatiko tany. Dia niditra ao amin'ny efitrano nisy azy nidiko daholo ny zavatra rehetrarehetra dia nihainoako ilay hira. Dia nisy phrase tao anatin'ilay hira hoe secoue ta poussière et lève-toi, détache les liens de ton cou. Dia ireko ny fanahy masina tena nikasika ny foko tao anatin'izany fotoana izany. Dia tena nigogogo ny tomany tena tsy nety ny farana mihitsy dia hozy izy tamin'i Jesosy eo, Jesosy io ianao efa nanafaka ahy ianao tamin'ny lasa dia androany izaho no hitsangana indray, androany hanafaka ny tenako hiala amin'ireo ratsy nataoko ireo dia hiverina aminao indray. Dia tamin'izany fotoana izany tena mafy tamiko ilay izy satria hozy izy hoe hiverina Jesosy hiverina hivavaka indray hiverina hamonjy fotoam-bavaka, mety mbola mafy ny eo amin'ireo olona izay mahalala ny tantarako satria maro ny nalala hoe tokony efa nandeha teny ivelany dia hozy hoe mafy raha hoe mbola ho anton'izy ireo fa maninona ny tsy lasa sy ny sisa. Fa hozy izy hoe Andriamanitra iarahantsika miatrika ity. Dia tena resy lahatra fa tsy diso Andriamanitra nitondra ny fiainako, tsy diso izy nampiainana andreny zavatra ireny satria no izy nampiainana andreny zavatra nataoko hoe nandratra sy mafy tamiko ireny dia nefany nisy planina tsara lavitra be tao ambadika tao ary iainako izany amin'izao fotoana izao amin'ny fiainako eo amin'ny ara-pitiavana, eo amin'ny fianarana, eo amin'ny asa, eo amin'ny fanompoana koa indrindrandrindra sy eo amin'ny fianarako aminy, fiarahako aminy satria lasa niova ny fomba fivavako, niova tahaka ny hoe lasa nanakaiky kokoa anazy sy nalala mihoatra hoe ohatr'izao kay Jesosy. Dia tena nisaotra anazy dia hoy izy hoe Jesosy soa ihany fa ny lalanao fa tsy ny lalako. Dia ho anao ihany koa izay mety miaina zavatra tahaka izany ianao, mety tsy mitovy amin'izany tantarako izany fa mety zavatra hafa nahatonga anao nampiemotra tamin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, mety tsy nivavaka intsony ianao, mety kivy ianao, mety hoe diso fanantenana tamina zavatra be dia be dia ilaza aminao izaho hoe miverena amin'i Jesosy fa izy tsy hanameloka anao izany. Ninona mety hoe zavatra ratsy be dia be nieritreretinao hoe tena pire izao zavatra izao voninandray anao foana ny fitiavan'i Jesosy. Dia indray andro ianao hiteny ihany koa hoe Jesosy misaotra fa nampiaino anao zavatra ohatran'izao izaho. Dia raha mety ianao dia mba hivavaka fohy ho anao izaho dia mino fa hakasika anao any an-tokantrano. Jesosy misaotra anao ny amin'ny fotoana androany, misaotra anao ny amin'ny tsirairay avy izay afaka miaino an'izao fijoroana vavolombelona izao. Mivavaka nizaniza mety miaina zavatra mafy, nizaniza mety tsy manana hery intsony hivavahana, tsy manana hery intsony hiverenana aminao dia mangataka fanahy masina mba ianao hikasika ny fony, ianao hanampy azy, hamelona azy indray ianao ary hamerina indray ny fitiavan'Andriamanitra izay ao anatiny. Dia ampatsivo azy fanahy masina fa ny Andriamanitra hivavahany dia Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ary manana planina goavana sy tsara lavitra ho azy. Dia misaotra Jesosy amen. Dia misaotra betsaka antsika izay afaka niaino an'izao fijoroana vavolombelona izao dia tahiny Jesosy daholo. Dia izay ny fandaharantsika tamin'ity anio ity ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ny dera sy ny laza ary ety am-pamaranana dia mahafaly aminay ny mamerina mamaky ny Romanina toko 12 ny 2 ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza miray lasitra amin'izao tontolo izao fa meteza ovan'Andriamanitra ka hiavao saina tanteraka mba hahaizanareo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sy angasitrahany ary lavorary. Rehefa tiantsika ny hahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsara isika raha miaraka amin'ny fanan'Andriamanitra
tsara isika raha tsy misaraka amin'ny vavaka ary tsara isika raha mangataka fahendrena mandrakariva amin'izay hoe fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika izay. Misaotra be dia be ianareo niaraka taminay hatramin'ny farany a. Isaorantsika ihany koa ireo mpanompon'Andriamanitra be dia be izay mikarakara an'ity fandarana ity, ny ekipa teknika nanao ny culte, tao ihany koa ny nitondra fijokona vavolombelona ny toriteny, eny ireo vahiny hatramin'ny mpampiakanjo ny génie des aiguilles. Mirary soa antsika tsirairay avy a ary dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray a dia mankahery ianao raha ao anatin'ny ady a Jesosy hikasika ny fonao a fany masina anavao antsika hatrany a dia fikiry mandrakariva ny tanany a fa tsy fohy fa mahavonjy izy dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra manome fotoananao amin'ny manaraka indray tahiny Jesosy daholo.